Mbola eo amin'izay pejim-baovao izay ihany dia nitondran'ny ministry ny angovo sy ny akorana fanazavana ireo dingana samihafa arahiny ho fanatanterahana ny tetikasa Pagoza izay indrindra. Vita tamin'ny herinandro lasa iny ny négociation izany hoe ny fandrarana tamin'ny Banque mondiale satria misy moa zany gestionnaire ny projet izay tonga taty nanampitosika ny technicienne amin'ny Banque mondiale eto atoerana dia ireo ny fandraraha tamin'ny technicienne ministère sy ny technicienne Jirama nanao an'izay fandrarana zay tanteraka soamantsara izy io satria vita soni ny procès verbal le négociation ny ezaka manaraka dia ny tondrana ny dossier ny Pagoza zay enatrea ny conseil d'administration ny Banque mondiale amin'ny 22 mars izy io no atolotra ary raha izany no tafita ary tsisy antony tsy atafita azy ane dia atolotra ny conseil du gouvernement ny conseil des ministres ary entina ihany koa ankatoaviny ny parlement satria ilana les ratification ny parlement. Trinanao vola tokony hoentin'ny banque de sécurité mba hamatiny ny fangarana 65 millions de dollars no anjara nino moa zany no kitapom-bola ateriny banque RC Pyrénées.